Zay ihany koa no mitondratsika makany amin'ny tontolon'ny politika anisan'ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny antony mampikatso ny fanendrenan'ny prime ministre ao ny milaza ireo mpanao politika fa ny fanarahana ny andininy fa 4-20 lalam-panorenana no mahatonga izany. Andriamatoa Henri Lecacheur kosa nefa dia nanamafy fa antony hafa mihitsy no mahatonga izao tafitarozahana izao. Misy ny tsindry samihafa avy eto an-toerana sy avy any ivelany izay manery ny filoham-pirenena ary tsy mahatapa-kevitra azy amin'ny izay olona petraka amin'ny toeran'ny prime ministre araka ny fijerin'ny filohan'ny antoko PFM Andriamatoa Henri Lecacheur. Tsy resaka pression politique ihany fa toa misy zavatra tsy mazava ihany nambadika io satria aza adiny fa be dia be zao ny olona ao anatin'izao fitondrana zao ataoko hoe hevitra na manokana zany tafita anatin'ny zavatra be dia be tsy dia mazava loatra koa kanefa misy koa ny sasany amin'ireo olona reo anisan'ny olona nanohana ny président tamin'ireny propagande sy hevitra na manokana zany mety diso ao ka tsy vita ny resaka pression politique ihany fa resaka adivarotra fahitako azy noho ny fanomanana ny président tsy président rery ihany le tomba aza maiko koa satria ny be dia be ny zavatra fatafonay na tamin'ireny fanomanana ny izy moa ny candidat Robinson Jean-Louis reny nge be dia be nge ny olona ao anatin'ity fitondrana sotrotsoro zareo ao anatin'ny inona moa izy ty ao anatin'ny assemblée amin'izao fotoana zao mazava koa moa zany ny ataoko hoe ny sosikevitra izay navoaka ny international ny communauté internationale ny américaine sy ny français sy hoe voaka mba olona vaovao afaka manatanteraka ny programme filoham-pirenena no tokony atao ao. Araka ny fijerin'ity mpanao politika ity dia tokony omena fahalalana amin'ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena ny olona izay heveriny fa afaka hiara-iasa aminy ary omeny ny toeran'ny prime ministre. Mikasika andian'ny filoham-pirenena any Bruxelles indray amin'ny mahafilohan'ny Vaomera misahana amin'ny fanajajiana ny Raharaha Andramena teo anivon'ny CST Andriamatoa Henri Lecacheur dia manantena ny ahavitan'ny filoham-pirenena fifanarahana momba fiarovana ny tontolo iainana ny tenany. Anisan'ny vain-dohan-draharaha izay tokony ezahany any filoham-pirenena raha fa tonga any ivelany indrindraindrindra mikasika an'ireny fond mba azahoantsika hoe mikasika ny fitadiavam-bola mikasika ny reny environnement ohatra zay voateny matetitetika moa mazava ho azy mikasika momba ny bois de rose satria haiko tsara no momba ny bois de rose io aza adino fa tokony miezaka tokoa ary hitako fa efa miezaka ihany filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao mba handravany zao inona moa izy ty fitrandrahany sy fandefasana ny andramena any ivelany aza adino fa avy any amin'ny fokontany ny commune ny mpitondra fanjakana rehetra indrindraindrindra ny justice ary aty amin'ny faratampony dia mafantatra amin'izao fotoana iza daholo moa ireo olona mpitrandaka sy mandefa an'ireo andramena reo. Momba fanajajiana ny Raharaha Andramena dia nambaran'Andriamatoa Henri Lecacheur fa atolotra ny Vaomera eo anivon'ny CST ny gouvernement tavaovao ny valin'ny fanajajiana izay nataon'izy ireo.